ireo antoko politika lehibe indrindra ary mpanao fanakianana indrindra no tena tsy hita mandray indraikitra miditra any anatin'ny vaomery mpanao fanasana mpifidy eny fotony ao anatin'izany fandrafitantsika ny lisym-pifidianana zany. Ny zavatra hita nefa dia tsy ampy averiko na dia somary matezitra ny sasany azy, tsy ampy ny fandraisana anjara ny antoko politika sy ny firaisamonim-pirenena amin'ny fanentanana sy ny fanabeazana ny vahoaka malagasy eo amin'ny lafin'ny fifidianana, manomboka hatrany amin'ny fanamboarana ny lisym-pifidianana mihitsy zany ka hatrany amin'ny fandraisana anjara amin'ny latsambato sy ny fanaraha-maso ny zotra-pifidianana iray manontolo. Raha ilaza ohatra aminareo fotsiny azy ao, manerana ny nosy zara raha ampy 100 ny antoko politika, zara raha ampy 100 amin'ireo vaomery mpanao fanasana mpifidy miisa efa 2 alina manerana Madagasikara no mba ahitana solotena ny antoko politika na solotena ny fiarahamonim-pirenena any anatin'ireny vaomery mpanao fanasana mpifidy eny fotony ireny. Kanefa dia andraikitry ny antoko politika, andraikitry ny fiarahamonim-pirenena ary indraindray raha azahoan'izy ireo famatsim-bola mihitsy ny tokony hanaovana fanentanana sy fanabeazana ny vahoaka malagasy eo amin'ny lafiny fisoratananarana amin'ny lisym-pifidianana. Noho izany dia mbola manentana eto ny amin'ny tokony andraisan'ny antoko politika anjara andraikitra, andraisan'ny fiarahamonim-pirenena anjara andraikitra amin'ny fanatotosany ny asany, tsy ny senirery no ahavita ny fanamboarana ny lisym-pifidianana tena mahomby, tena azo antoka fa ny firaisan-kinantsika ireny. Ary mampalahelo dia zao, ireo antoko politika lehibe indrindra ary mpanao fanakianana indrindra no tena tsy hita mandray indraikitra miditra any anatin'ny vaomery mpanao fanasana mpifidy eny fotony. Raha tsy teny aminareo zao ahotra ny any Atuliara dia ny antoko politika APM no tena mandray anjara feno ary feno azy na ny hatrany Fort-dauphin ka hatrany Atuliara ao anatin'izany vaomery mpanao fanasana mpifidy eny fotony zany. Tsy hanonona anarana antoko politika fa aizareo antoko politika ngeza zay tsy miditra ao anatin'izany zavatra zany. Nefa rehefa avy eo vita ny lisym-pifidianana dia rehefa fantatra fa tsy ho lany ohatra dia tonga ny fanakianana. Ary tsara ampahafantarana antsika nefa fa raha amin'ny taona 7 no tanterahana ny fifidianana araka nambarany filohan'ny fanavozana dia tsy hisy fotoana intsony ahafahana hanao fanavozana na manokana na isan-taona an'io lisym-pifidianana io. Satria raha hanao fanavozana ny lisym-pifidianana dia mbola mila volana maromaro kotsika. Dikan'izay ny tiako ambara dia io lisym-pifidianana zay ho amboaritsika amin'izao io ary ho vita amin'ny farany volana aprily 7 io no lisym-pifidianana anatotosana ny fifidianana rehetra zay andeha amin'ny taona 7 Zay tsy matahotra anao Ravana, za mitarika an'ity VFM ty teneniko anareo fa mbola tsy kandida amin'ny fanjakana hatramin'ny latsahako député ny telo voafidy tao fifidianana farany teo dia ny filoham-pirenena any Rajoelina mihitsy no nanao propagande ny kandida Irmara tany amin'ny distrika Manandrina na voafidy aho ka zavatsara zany. Voalohany aloha ny Assemblée nationale dia voafidy vahoaka ity, zany hoe misy fahefana mety tsy azo ataon'ny Assemblée constituante raha toka tendrena fa ohatra ny enquête parlementaire dia tsy azony ataon'ny Assemblée constituante zany satria olo mbotendro no mandrafitra azy ato. Eo ihany koa mety fifandraisana amin'ny mpamatsy vola satria misy condition maromaro. Raha vao ravana ilay androm-panjakana ara-dalàna sy voafidim-bahoaka dia mihena ny famatsiana sy ny fifandraisana ary indrindra fa ny famatsiana ara-bola ho an'ny mety tapaka ireo fifanarahana arak'asa samihafa eto amin'ny firenentsika. Zay zany ny mety ho risika amin'ny fandravana ny Assemblée nationale. Amin'ilay hoe mety ho tombondray eo amin'ny fandravana azy dia mahazo tombony ilay olona ho voatendry zay tsy nandalo fifidianana sy matahotra fifidianana amin'izay fotoana zay. Zany rehetra zany no mahatonga hoe mila jerevana tsara ary lanjalanjaina fa sao dia hiverina miverin-dalana atsika ka hapitik'izy amin'ny firenena. Zay tsy matahotra anao Ravana, za mitarika an'ity VFM ty teneniko anareo fa mbola tsy kandida amin'ny fanjakana hatramin'ny latsahako député ny telo voafidy tao fifidianana farany teo dia ny filoham-pirenena any Rajoelina mihitsy no nanao propagande ny kandida Irmara tany amin'ny distrika Manandrina na voafidy aho ka zavatsara zany. Fa mety milaza hoe tarista ty non tsy marina zany, fa tsara ny afantarany rehetra zany manko fa manjary lasa mifanosim-potaka ao anatin'ny zavatra rehetra. Fa zahay kosa natsony fanjakana nisy teo
hoe andao ampio ifamentanana ho fampandrosoana inona moa ny fahotanay amin'izany raha ohatra ka nanampy an'izany zahay eto amin'izany fotoan'izany fa tsy midika zany za tsy niditra TGV za tsy niditra groupe parlementaire Irmar fa nipetraka ho indépendant tao anatin'izay fa natsona ifamentanana de ohatran'izao tsika miteny zao a de miantso ny hery velona rehetra ihany koa sy ny olona tsara sitrapo ifamentanana atao hoe apita ny firenentsika ho any amin'ilay tena fanavaozana tiana atongavana eto amin'ny tany sy ny firenena. Fanadihadiana tsika psykenena satria mbola maneho fanadihadiana vata fa misy izay tsika sy marotakoako molona lailao fianakaviana fa dia aleo ny centre personnel-tsika mbola tena miasa tsara na tsara lalàna mbola mameno fitaovana rehetra ny gouvernement dia aleo ny andro fanadihadiana mivoakatsika fa tsika tena manenjika amin'ny fomba faran'izay ny olona mbola manao ny zavatra io raha tena ka tena mbola lay famonona ohatran'ilay trano. Andreo Prime Ministre inona mety fipetraran'ny gouvernement manoloana ny ampamboaka nataony soloany aty amin'ny raha-pirenena teo mety hisy fanadihadiana hafanafo ve sa hisy raha raha-pitsarana sa inona ny L'enquête parlementaire viene antanino? ia le enquête parlementaire le nisy fanadihadiana teo hoe kianjabary asisisa Ny enquête parlementaire moa dia andraikitsy ny assemblée tsy teo izay tenena momba an'iny dia mazava ho azy ny vokatry fanadihadiany zareo izarainy any aminay dia araka ny tenenina teo ny manandrify ny gouvernement dia ataon'ny gouvernement raha misy ny fanenjena tokony atao atao ny fanenjena. Mikasika amin'ilay komity teknika amin'ilay resaka fikonan-doha manahoana tsara ny mahakasika ny ny asa no anatin'izay momba ny fikonan-doham-pirenena marina fa hanomboka androany no ny asan'ny FFKM zany dia fampatsiahivana aloha ny ataoko ny FFKM zany no mitarika ny fikonan-doham-pirenena ny ministera misahana ny fanavaozana kosa manampy an zareo manao accompagnement ary ny comité technique zay taritin'ny prime ministre no manome ny logistique rehetra sy ny encadrement satria dia tsy maintsy zavatra mifanandrify ny etaeta mivoaka malagasy ny entina amin'ny fikonan-doha tsy maintsy zavatra mifanandrify ihany koa amin'ilay politika mpanjakana ankapobeny momba ny fanavaozana. Ny asan'ny comité technique dia fampidinika mijery ny zavatra ataon'ny FFKM raha misy ohatra lohahevitra tokony hodiniana nefa tsy anatin'ny programme FFKM dia anjaran'ny comité technique no mitenen'ny FFKM hoe tiako tokony anisan'ny hodiniana ny teti-bola zay eo ampiasain'ny FFKM amin'ny fikonan-doham-pirenena dia ny comité technique koa no mijery anazy ary manome anazy ny prime ministre ahafahana manome ny enti-manana rehetra anatanterahana ny fikonan-doham-pirenena. Anjaran'ny gouvernement zany no miantoka ny logistique rehetra amin'ny zavatra io. Ny comité technique fampatsiahivana dia misy fiarahamonina misy ny fiangonana rehetra ankoatra ny FFKM ny FFKM ao ihany fa misy ny ny fiangonana silamo ny kristiana misy an'ireo ray aman-dreny ara-drazana ao anatiny ao misy sehatra tsy miankina ihany koa mba ahafahantsika zany manana maso amin'ny zavatra zay taritin'ny FFKM mba sanatiny zany tsy hiborika fa tena amaly tsara ny itahitantsika voko malagasy Rehefa Prime Ministre mahakasika ny valanaretina Ebola ohatrany ahoana ny fepetraresan'ny fanjakana mba hoe ahafahana misoritra tsy idirana eto Madagasikara. Ny fepetra moa efa naparitaky ny ministeran'ny fahasalamana fa izy tena misongadina ny olona zay dia ny olona rehetra zay avy any amin'ireo firenena efa voakasiky ny Ebola zany ka tonga eto Madagasikara dia manao mise en quarantaine araka amin'ny 20 andro tsy mahazo ny fanerasera ary tsy misy fanavana io na iza na malagasy na vahiny tonga eto dia tsy maintsy manaja an'izay fepetra izay satria ny hainy malagasy no arovantsika araky ny fiteniny amin'ny hoe ny tombotsovako malagasy ireny manaraka an'izay dia ny fanatanterahana iraka any amin'ny firenena misy Ebola reny ihany koa dia tsy ho atao intsony ho an'ny mpiasam-panjakana izany ny tsy mpiasam-panjakana zay mandeha any amin'ny toerana reny ka miverina mazava ho azy manaja an'ilay quarantaine raiky amin'ny 20 andro zany marina zany insiste tsy misy exception io na mpitondra fanjakana na sehatra tsy miankina na mpiasa amin'ireny fikambanany raisam-pirenena reny dia manaja ny fepetra io ary tsy fanajana io dia anenjentsika anazy amin'ny lalàna mba ahafahana miaro voaka malagasy. Le sécurité nationale, les centres opérationnels avaient été mis en place avant de l'insécurité
ny angatako aminareo dia makanesa amin'ny centre personnel zany raha miteny nareo fa tsy miasa izy fa zay dia miteny miasa izy fa ny tsara aminareo tonga dia makao mijery tonga avatantoka dia mahita hoe miasa zareo sa tsy miasa zay raha zany sainareo miévalue gouvernemanta tsy mety manombana ny tena koa fa aleo misy assemblée eo mpanombana anay afaka ataon'ny fiarahamonimpirenena koa manombana be dia be reny indicateur économique fantatra reo zay fa raha zany anotaninao za iteny eo miasa be gouvernemanta nefa mety tsy mahafapo tsy mahasoatsika Ataonao teo président atao aliakamokana ataonao mikasika ny variation vola be dia be iny ve mety sokatra koa ny enquête parlementaire iny arrivé eto anivon'ny assemblée momba le vola be teo iny isokatra koa iny isokatra koa ny enquête iny araka ny fahefana ny meny lalam-panorenana ny sombavavoaka zany sy vitany hoe manao lalana fotsiny zahay na manaramaso ny asan'ny mpanantanteraka fa izay koa dia manao enquête parlementaire ary fantatsika tsara fa nisy ny fananganana ny vaumiera anao fanadiadina momba ny fitatana ny ngairajoelona nanomboka tamin'ny 2019 ka tamin'ny 2025 ohatra vitsivitsy ihany ireny nolazaiko tamin'ny kabary teo reny hoe tamin'ny tanàna vaovao izay tetikasany fitondràna teo dia fefa voabe zany famonerana ny volan'oloreo fa niala tao amin'ny kesy-mpanjakana ny vola dia araka ny fanadiadina zany dia tsy dia nisy vahoaka nandray an'io vola io nefa fa nisy vola ny vahoaka dia tahaka an'izay koa momba ny fanamboarana ny inona moa tia kianja ribarea tamin'ny voalohany isika hoe 77 millions de dollars américaine no nanamboarana ny kianja ribarea fa raha tena vola lany zany any amin'ny 120 millions de dollars américaine no lany tamin'io kianja ribarea io zay mbola tsy nahazo fakatoavana raha izany vola izany amin'ny firenena hafa dia azoko lazaina mahavita kianja anankitelo zany dia mbo anaty miasa moa ny vaumiera mandritra ny fotoana izay natokatolanana dia maromaro koa moa ireo tomobile tamin'ny covid reny nivoaka dia ny sasana amin'ireny dia fefa namidy ao anatin'ny fotoana foy zany ka izany zavatra izany dia tsy mety ambaranay satria anjarany ioty anjaran'ny mpanantanteraka manapa-kevitra fa tsy anjaranay solombavavoaka fa nanay fotsiny manao an'ireo enquête parlementaire fa maromaro izy ao fa zavatra ino anaranty reo ihany ohatra azoko omena tia vahoaka malagasy. Monsieur le Président, mahakasika le fandravanan'ny Assemblée nationale etsika fitakina amin'izao ina ny azo tsika fa mijoro moa ny Assemblée nationale ny fanjakana dia nanao an'ity fiantsona ty ka tsy hitakory lazaina hoe fahitanao azy hoe tsy tonga daholo ny exécutif fahitako azy hoe mijoro ary manao ny asany ny atimeraka fampihavanana mazava ny voalohany fiarahamonina ny fihavanana dia amboniny politika ary ao anatin'izay zavatra iray tsy mitovy misy ny filongoa dia andesika no hanao ino moa misy ny filongoa dia rava ny fanoherana mipetraka tsara mipetraka fanoherana foana ny
fanoena fa ny fihavana maha-olombelona ny izy fa tsy misy resaka fanavana ny bebe mpanoatra ataony mbola mipetsaka araka ny lalàna Soda dupla.